Ny Mofon'aina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay miaina. Izao fandaharana amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera Facebook izao indray ry havana dia tononona nisatokantrano ny fiadanana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Andeha hanaraka am-po izao fotoana izao itsika dia ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany izao fotoana tanterahantsika izao. Ny bokin'ny Isaia toko 7:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20 no mofonaina voalahatra ho toriana sy ho vakiana amintsika amin'ity andro anio ity. Mialohan'ny hamakiana ny teny dia andeha hivavaka tsika hametraka izao fotoana izao eo ampelantanan'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka tsika. Ilay Andriamanitra rainay izay any an-danitra indray ny fifalianay raha nomenao anay indray izao maraim-baovao izao. Maraim-baovao izay natokanao mbola hivelomanay, hiainanay. Misaotra indrindra anao ny amin'izany tompona androm-pahavelomana izay mbola nomenao anay izany ka mbola mahatoy izao anay tsirairay avy. Misaotra indrindra anao noho ny fitiavana, misaotra noho ny famindram-po, ny foazinao toy ny tsy manatsiny izay ka velona trapamonjena. Deranay ary ankalazanay ny anaranao, fa Andriamanitra tsara, Andriamanitra be fitiavana ianao. Ankehitriny Tompo, manoloana izany fitiavanao sy ny fahatsaranao izany dia matsiaro ary menatra izay eo anatrehan'ny voninahitrao. Fa be asiasi mandrakariva izahay, nanao izay tsy mendrika teo anatrehanao izay. Koa indreto izay Jesosy manavao ny fanoloran-tenanay indray eto anatrehanao, mamindra fo aminay ary mamelany elokay. Diovy amin'ilay ranao izay nalatsakao teo ambony hazo fijaliana izay. Anadio sy hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinanay. Diovy izay mba hoafa-keloka ary sasao mba hoafa-pohotany. Mamindra fo aminay Jesosy, na inona zavatra nataonay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao dia angatanay indrindra ny famelan-keloka avy aminao. Ary izay rehetra tsy nambolen'ny tananao ao anatinay ao didina sy roana amin'ny anaranao Jesosy mba tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana ato anatinay. Dia misaotra indrindra Jesosy amin'ny famelan-keloka izay omenao anay, fa fantatra efa Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po ianao, tsy mitahiry fahatezerana ianao, izay rehetra manatona anao dia tsy mba misy lavinao. Dia misaotra indrindra anao izay ny amin'izany fitiavan-dehibe izay atolotra ho anay izany raisinay amin'ny fifaliana ny famelan-keloka izay omenao anay. Ankehitriny ary izay Jesosy dia manokana izao fotoana fo izao hizarana ny teninao, mangataka indrindra izay ny fahafenon'ny fanahy masina, mangataka indrindra izay ny fanatrehanao mba ho hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra ny fandrenesanay ny teninao. Tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofinay, indrindra ho anay izay rehetra izay miaino izao teninao izao fa tena ampitombo ny finoanay, ampitombo ny fahalalànay ianao. Ka dia mba ho tany lonaka ny teninao tokoa anie ny fonay ka ho hainay ny miaina sy mivelona, mitahiry izany teninao izany etỳ am-ponay tsirairay avy. Ka dia mitenena Jesosy fa miaino izay mpanomponao. Ary dia matoky sy mino izay Jesosy fa manatrika anay ianao ary miendany aminay amin'izao ora sy fotoana izao ary ny fanahinao masina dia hitoetra aty anatinay tsirairay avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no andrinay sy angatahanay ny vavakay. Amen. Isaia 7:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakiana ny teny. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro hanandratra ny tanako amin'ny jentilisa aho ary hanangana ny fanevako amin'ny firenena. Dia hitrotro ny zanakao eo an-tratrany ireo ary ny zanakao vavy ho entiny eny amin'ny tsoriny. Mpanjaka no rainao mpitaizanao ary zanaka vavy vinandriana no reninao mpampinono anao. Hiankohoka amin'ny tany ao anatrehanao izy ka hilelaka ny vovoka amin'ny tongotrao dia ho fantatrao fa izao ny Jehovah, ka tsy ho menatra izay miandry ahy. Azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra, na ho afaka va ny babo marina? Nefa izao ny lazain'i Jehovah: na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany ary ho afaka ny babo mipandrobaka. Fa izao no hiady amin'izay miady aminao ary izao no hamonjy ny zanakao. Sady ampihinaniko ny nofon'ny tenany ihany izy
izay mampahory anao ary ho leon'ny rano tenany ihany. Ireny toy ny amin'ny ranom-boaloboka. Dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izao Jehova mpamonjy anao ary ilay maherin'i Jakova no mpanafitra anao. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Teny faminaniana milaza vaovao mafaly ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay tany am-pahababoana izao perikopy izao. Teny antonan'izao perikopy izao ny hoe dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izao Jehova mpamonjy anao ary ilay maherin'i Jakoba no mpanafitra anao. Arak'izay hitantsika eo amin'ny 9:20 tapany B. Fahamarinana nambaran'ny teny amintsika izany ka nomezana izao lohahevitra izao hoe Jehova ny mpamonjy. Rehefa Jehova ary ny mpamonjy dia voalohany indrindra amin'izany dia hoe mampietry ny fahavalo izy. Arak'izay hitantsika eo amin'ny 2:20 sy ny 7:20. Ny faharoa dia hoe manafitra ny olona izy. Ny 4:20 sy ny 9:20 no ahitantsika an'izay. Dia mbola ho ampitomboina ao amintsika ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina. Dia ho jerentsika voalohany ny hoe Jehova ny mpamonjy ka mampietry ny fahavalo izy. Jehova ny mpamonjy ka mampietry ny fahavalo izy, arak'izay hitantsika eo amin'ny 2:20 sy ny 7:20. Nampietry voninahitra ny Jesosy teo anatrehan'ny firenen-kafa ny fahababony. Tia nitaza-potsiny anefa n'Andriamanitra fa namonjy azy ireo. Nampietry ireo fahavalo ny Andriamanitra fa nanandratra kosa ity fireneny ity taoriany ny fiverenany tamin'Andriamanitra. Tsy noho ny amin'ny Joda nanaovan'Andriamanitra izany fa noho ny anarany. Na dia mbola any Babilôna aza ny jiosy teto dia omeny Jehova toky ihany mba hiandry azy. Mazava arak'izany fa izay miaritra miandry azy hatramin'ny farany dia tsy homenatra arak'izay hita eo amin'ny 7:20. Ny hoe tsy menatra dia izay mahita laza sy voninahitra satria toy ny zanak'Andriana ny fomba hitondrany azy ireo. Jehova raha teo ny mpanjaka, mahefa amin'izao rehetra izao izy. Izy no hitondra azy ireo toy ny zanany araka ireo fitanisana maromaro toy ny hoe hitrotro, hitaiza, ampinono, izay manambara fanompoana feno fikarakarana tanterahany jadilisa amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Asain'i Jehova hanompo ireo zanany firenena jentilisa rehetra ary tanteraka tokoa izany tamin'ny fotoana izay nanjakan'ny Kirosy mpanjaka. Jentilisa izay nampamoaka lalàna ho an'ny jiosy mba hiverina any amin'ny taniny. Zava-mahagaga tsy takatry ny saina anehoan'Andriamanitra ny fitiavana izany. Tampotampoka eo ianao ilay kivy iny, mitanondrika iny, very hevitra iny, tsy mahita vahaolana iny, no misy mikarakara sy manampy, manisy sotsy am-poziny iny, fa hain'Andriamanitra izany. Fahamarinana tsotra anambaran'izao teny izao fa rehefa miasa Andriamanitra dia tsy misy. Eny, tsy misy masakana velively. Zavatra tokana no any tokony atao dia ny atoky azy tanteraka. Anankina ny fotanteraka aminy. Mafy izany hoy aho. Eny, sarotra ny tena miaina izany, indrindra rehefa tena ao anatin'ny olana iny. Saingy izao, angataka ny herin'ny fatokin'i Kristy ilay nahavita nahatra hatramin'ny fahafatesana sika mba hanafy antsika sy hananantsika izany fatokiny izany. Fa ny faharoa dia hoe Jehova ny mpamonjy ka manavitra ny olona izy. Jehova ny mpamonjy ka manavitra ny olona izy. Arak'izay hitantsika eo amin'ny 4:20 sy ny 9:20. Babo toy ny rembon'ny miaramila mahery sy ny olon-doza be i Joda eto. Tsy afany kofoka manoloana amin'ny mpampahory azy, ka Andriamanitra ny miasa sy miady ho fanavotana azy eo anatrehan'izany. Tsy manary ireo olo ireo Jehova Andriamanitra na dia teo aza ny ditra izay nahalasako babo azy ireo. Tsy noadinoiny ny fanekena izay ny fanaovany tamin'ireo ka izay niady taminy sy nampahory azy ireo
dia toy ny miady aminy. Izy no mirotsaka miady amin'ny vahoakany. Eto dia mazava fa Babilôna no ilay mahery ambara. Izany dia maneho indrindra ny asado izany miady amina mahery izany. Ny sambotra na babo izay azony dia tahaka ireny hazan-tanatsaka ireny ka nofo izay ho afaka. Eo anatrehan'izany indrindra nefa no anambarany teny eto fa Jehovah no hiady amin'izay miady amin'ny olony. Eny, izy no hamonjy ny zanany. Arak'izay hitantsika eo amin'ny 5:20 tapany B. Rehefa mananatra ny tanany tokoa Jehovah dia mampihery izay miady amin'ny mpanompony. Ka na toy inona herin'ny fahavalo, te hangeja, te hamatotra izay heverina fa tsisy mangirana intsony ny amin'ny fahafahana, dia ain'Andriamanitra ny mampihery izany. Ny fahavalo faratampony aza dia niota sy ny fahafatesana no efa nitorotoronina tao amin'ny Kristy. Noho izany dia tsarovy fa tsy manary antsika Andriamanitra na dia eo aza ny ditrantsika. Asan'Andriamanitra madidio vokatry ny fitiavany namonjeny sy nanavotany antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny raha nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana nanavotany antsika izay efa rembon'ny Satana sy toy ny efa lasa kibabony mihitsy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Petera 1:1, ny 9:20-20 manao hoe: fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin'ny razana, fa ny rason'ny Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Dia toy izany koa izay mitsangana ho fahavalontsika dia mitsangana ho fahavalony koa. Hoy voalaza ao amin'ny Zakaria 2:2-10 hoe: izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasony. Dia ho an'Andriamanitra rery voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Mbola iarivavakatsika. Ry Andriamanitra rainay ao, misaotra indrindra anao izay ny amin'ny teninao. Ny teninao tokoa dia tondra fiainana be tabe ho anay. Misaotra indrindra anao fa nampafantarinao anay ny sitraponao, fa ianao tokoa ilay mpamonjy anay, mpanavotra anay, na inona ady hatrehanay Jesosy, dia ampianaro mandrakarivo izay atoky anao amin'ny zavatra rehetra. Aza velanao ho any amin'ny akaviana no akavanana izahay, hierikerika etsy sy eroa izahay, hitady izay mahavonjy anay, fa ianao n'ilay mpamonjy sy mpanavotra anay eo amin'ny fiainanay, ka dia ampitomboy ny finoanay. Ampitomboy ny finoanay mba hahaizanay matoky anao hatramin'ny farany, fa ianao ilay maharitra mandrakizay, ianao ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Dia misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny teninao. Teninao dia mampahery anay mandrakariva ary mampianatra anay izay rehetra tsy takatry ny sainay. Dia misaotra indrindra Jesosy. Ankehitriny ary izay dia manokana izao fotoana izao hitondranam-bavaka ireo marary. Mametraka ny marary rehetra eo am-pelantananao izahay Jesosy, ary tsy miafina aminao ny zava-misy iainan'ny firenenay, fa mirongatra indray ankehitriny ny valanaretina corona. Mangataka indrindra ny famindramponao izay indrindra rehefa ao anatin'ny aretina, dia akasika azy ireny ianao, hiasa ao anatin'ny fanafody ianao sy ny fitaovana rehetra izay ampiasana amin'izy ireny, mba hitondra fanasitranana ho azy ireny ianao, hanala ny fanaitainana rehetra ianao izay manakotsako any amin'ny vatany rehetra any, dia ianao no angatahanay Jesosy, hanasitrana azy ireny. Eny tsy ho an'ny koa izay voan'ny corona ihany, fa ireo izay azon'ny aretina na inona aretina iantsona, izay rehetra mampangiry-firy azy Jesosy, dia mangataka indrindra ny tananao mahery izay akasika azy ireny mba hitondra fanasitranana ho azy ianao Jesosy malala. Dia mivavaka ihany koa izay ho an'ireo azo pahoriana, na inona anarana iantsona ny fahoriana na ao any anatin'ny tokantranonay, tsy fisinany, tsy fahampiana, ao ny fahafatesana, dia anisan'ny fahoriana izay entinay izany Jesosy.
ka dia mametraka reny adinay rehetrarehetra reny eo ampelantananao izay fa ianao tokoa ny hiady ho anay amin'ireny rehetra amin'izany rehetra izany. Dia mampahereza andreo izay manam-pahoriana ianao a, dia ianao no hanome fampiononana feno ho an'izay azo-pahoriana rehetra. Ny tsy fisiana, ny tsy fananana ao anatin'ny tokantrano a, hamany olana rehetra ianao a, ka hanome vahaolana feno ho an'izay rehetra tojo izany. Vavaka ho ihany koa izay ho an'ity firenena ity. Ianao no mpanjaka ny fiadananao amin'ny vahoaka malagasy. Ianao no hanome saina endro ho an'ireo mpitondra anay ireo koa mba hahaizany mitondra tsara izao firenena izao. Dia mba ho tany sambatra ty Madagasikara anay ity a, feno fifankatiavana, ho feno firalahiana tanteraka eo amin'ny fampandrosoana ty Madagasikara anay ity. Dia hanankina feno ny programan'ny ireo mpitondra anay ireo mba tsy handeha amin'ny herin'ny tenany fa hanankina feno ny fiainan'izao firenena izao eo ampelantananao. Mangataka ihany koa izay Jesosy ny ranon'orana, dia mba omeo anay izany Jesosy fa ilainy ny vahoaka malagasy izany, indrindra ho an'ny mpamboly, na ny tsy mpamboly ary, dia mila orana izay Jesosy fa maina izao taninay izao. Ary ny rano dia tena manahirana tokoa na ny mitady izany fa vidiana lafo be. Ka dia mangataka izay Jesosy mba omeo anay ny ranon'orana mba azahoany ny olona rehetra misitraka rano ny isa-tokantrano. Dia apetraka feno eo ampelantananao. Ny asan'ny fiangonana ihany koa, mbola betsaka ny asa miandry ato anatin'izao fiangonana izao a. Aoka ny sitraponao rery ihany ny tanteraka ao anatin'izany asa rehetra atao izany. Fa hanao ny asa Jesosy, fa izay dia mpanatanteraka. Ka dia kristianina rehetra dia ho teren'ny fitiavanao a. Hanao ny asanao amin'ny mpitiavana, hanao ny asanao tsy amin'ny fimonomononana, fa ho vita avokoa ny asana izay nampandreketinao izay ataonay. Dia voninahitra ao Andriamanitra rery ihany izay rehetra ataonay, izay rehetra mahasoa anay ary. Tsy voatononay teto nefa betsaka mbola tokony angatahanay, fohy ny fisainanay, kanefa fantatray fa mahay manao mihoatra noho izay nangatahanay ianao. Ka dia tanterao aminay izany araka ny habeny indra fonao fa Andriamanitra fitiavana ianao. Dia mametraka izao tontolo andro izao ampelantananao izay a, tontolo andro ahitana fifaliana sy fiadanam-po mandrakariva miaraka aminao, ka namiditra na mivoaka ny tokantranonay izay amin'ity andro androany ity a, dia ho loha lalanay sy vody lalanay ianao. Ary hiaro anay amin'ny lalakalehanay rehetra, ny asa mandraraha rehetra izay ataonay amin'ity androany ity a, dia apetraka feno eo ampelantananao. Raha tojo olana izay dia ianao no hamaha izany a, ary apetraka feno eo ampelantananao ny zavatra rehetra izay mety hitranga amin'ity androany ity, fa ny fantatray dia ampy ho anay ny fahasoavanao, ary tsisy arombaka anay eo ampelantananao. Dia misaotra indrindra Jesosy ampianaro izay atoky anao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Izany no irinay sy angatahanay amin'ny anaranao Jesosy, ary sitrakay ny mbola mamarana izany amin'ilay vavaka tsara nampianarinao manao hoe: Izany lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izaka amin'ny ny lanitra, mioanay mizaka amin'ny saso aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelana izay elika taminay, ary azatotronay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha amin'ny finoana riavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Andriamanitra ray itsika ane, sy Jesosy tompontsika, hanitsy ny lalanay ho aty aminareo, ary ny tompo ane ampitompo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa, mba hampiorina amin'ny fonareo, tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra ray itsika, amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika, mba amin'ny masina rehetra. Amen. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina